Araky ny famantarana efa narahantsika teo iny dia iresaka ny trophée mahery amin'ny tamin'ny fandarana mahery sika ka meloha ny tena iresahana namanambona tiana ny pitsopitsony ao anatin'izay fandarana izay sy ny fitsipika rehetra dia hoentina aminao anatin'ny fanady adiny eto makasika ireo atleta enina ireo ka ny anomboantsika izany androany dia atleta anankiroa dia i Julio sy i Julia. I Julio aloha izay Julio Mahavy mpilalao taranja baolina lavalava ao amin'ny ekipany UAS Cheminot. Izy no ampahafantarina anao anisan'ireo enina mianadahy izay nosafidiana zany fa handrobaka ny trophée mahery 724. Mahavy Julio isan'ny mpilalao ny taranja baolina lavalava vidin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena hotolorana trophée mahery noho ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny taranja baolina lavalava. Raha ny momba ny mpilalao ity dia nivoaka tao anatin'ny fianakaviana mpilalao rugby izy raha mahavita Vincent de Paul Yvonne Rainy izay mpilalao fahiny tao amin'ny Soave Moisson, ny Cosfa ary ny 3FB. Niainga tany amin'ny fototra Socate Poussin Julio tao amin'ny école de rugby école de la vie tao amin'ny kluban'ny Fitamiba. José Rakotoarson mpilalao ny 3FB izay ao anatin'ny Makiny Madagasikara no namolavola sy nanamboatra ny Julio ho lasa mpilalao ikuizana ankehitriny. Vao tonga teo amin'ny Sokajy Cadet Julio dia efa nilalao tao amin'ny division faharoa tao amin'ny kluban'ny Fitamiba. Avy eo izy dia nifindra tao amin'ny Stade Olympique de Lemirne. Tsikaritra izy zareo Cheminot indray fa mpilalao ilaina ary manana ny maha izy azy Julio dia nalay ny deka indray. Nanomboka tamin'ny taona 2024 dia nilalao tao amin'ny top 14 tao anatin'ny ekipany Besetroka izy. Manana ny mampiavaka azy manokana i Julio. Isa zany mavita individuel. Isa zany hitako mampiavaka anahy amin'ny olona miara-manao. Ohatrany ahoana le hoe individuel vitan'ny Julio zay? Osiny firy, afaka mamono adversaire maromaro zany fa afaka mipasy namako dia libre namako. Mampiavaka anahy manokana dia mavita mamono adversaire maromaro dia mipasy namako. Ianao ve le toerana tazomina eny ambony kianja ve mpanazatra ve nametraka anao sa ianao mihitsy ny safidy amin'ilay izy? Ny safidy mihitsy hoe 3 quart ny tena mety any. Tsy ny sport rehetrarehetra ihany rugby fa tsy manjatra fa misy ohatry ny sport rehetrarehetra ihany. Inona zao no efa ratra nahazo mafy ny Julio tamin'ny rugby? Ratra nahazo mafy tamiko tamin'ny rugby nilatsaka épaule. Tsy mitaitaina ve ny ray aman-dreny na fianakaviana hoe rehefa mahita anao milalao hoe atahorana hoe sao dia ratra iny? Misy zany tsy maintsy mitaitaina izy. Inona mbola tanjo Julio anatin'ny taranja rugby? Ny tonga lavitra ny tanjo. Joueur pro. Joueur pro zany tena tanjo. Tsy milalao eto fa hanao pro mihitsy ny tena tanjo. Raha ny fahitanao ny rugby eto amintsika sy ny lalana misy sy ny zava-misy eto amintsika mety azo antoka ve ny atongavana any amin'izany pro zany? Mety azo antoka, azo antoka. Tena zao no lalao hoe raisam-pirenena tena hitan'ny Julio hoe nampiavaka ny Julio manokana? Lalao rugby asetiny tena hitako nampiavaka anahy tao aoriana. Toy izao ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny taranja baolina lavalava. Tompon-daka tao amin'ny division faharoa izy tao amin'ny club Aniangany tao amin'ny Fitamiba izany. 2024 tompon-daka lefitra teto Analamanga tao amin'ny top 14. Taona 2024 ihany dia tompon-daka ny Madagasikara top 8 ny Cheminot izay nisy azy. Taona 2024 medaly volamena tamin'ny tournoi ny Aroi Sokajy Cadet io. Taona 2024 tompon-daka ny Afrika groupe B ho an'ny Sokajy Junior. 2024 laharana fahatelo teo amin'ny kanina ny Maki Senior. Ary 2024 ihany dia medaly volamena tamin'ny tournoi Aserodub Cup izay nitanterahana tany Sri Lanka.